Sehatra ny kolotsaina indray koa sary nandiso ny fieverana fa andalam-pahaverezana ny teny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny mpanoratra Dadarabe tamin'ity androandroany ity dia nikarakara hetsika ny tenany nampahafantarana misimisy kokoa tamin'ny alalana porofo sy tranga mahavelona ny teny malagasy. Izao hetsika izao moa natao dia nentina nanandratana indray ny teny malagasy toy izao ary ny tatim-baovao tanteriny Ravakarandramanala eo amin'ny sary ny Mamy Rasamary. Mila finiavana avy amin'ny tsirairay miainga eny amin'ny isan-tokantrano sy ny fiarahamonina hatramin'ny fitondram-panjakana ny fampirobobona ny teny malagasy araka ny faneho-kevitra nentin'ny Dadarabe, mpanoratra sady mpampianatra. Izy izay nanamafy fa azo ataony mamorona voambolana vaovao hampianatra ny teny malagasy. Tia maro ny teny voangana na eny hoe tadifaty ny teny malagasy, zavatra tena hita nefa dia velona le teny malagasy ary miaina tena iainantsika menakavy isan'andro. Miresaka eto zao tsika andeha sakafotsika andeha iaintsika rehetrarehetra eto Madagasikara dia vita ny teny malagasy na dia misy aza indraindray le teny kely teny vahiny fa velona ny teny malagasy ampy feno voambolana amin'ny teny malagasy manoloana ny terme teknika. Ny zavatra tranga dia zahay zao tamin'izay nianatra matematika dia vita tamin'ny matematika tanteraka ny teny malagasy. Rehefa atao izy dia vita, tsisy zavatra tsy atao rehefa vita. Ampy ny teknika malagasy raha mamorontsika fa tsy ampy izy raha tsy anaontsika. Velona ny teny malagasy, io moa no lohahevitra ny velabelarin'ny Dadarabe androany teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Fotoana izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny boky tononkalo roa nosoratany izay nivoaka tamin'ity taona ity. Ankoatra io dia feno 30 taona tamin'ity taona 2010 ity ihany koa ny naha-mpanoratra ny Dadarabe. Ho fanamarina izany dia isy ny kabaret tononkalo ho tanterahana eny amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny aliny zoma 12 desambra izao. Dia ankasitrahana feno ary tompoko lasy tompoko vavy ny fiarahanao tamin'ny fahitalavitra amin'ny TV tao anatin'izay oran'ny fampahalalam-baovao izay esorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko.